mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika ry havako tratra ity talata fa 7 ny volana novambra ity. Ny soratra masina voalahatra ny mofinaina ho antsika dia ny taratasy faharoa ny Timoty faharoa toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Timoty faharoa toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriny teny, masotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosi, mananara-mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidihidy sofiny izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filàny, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina, tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganoangano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Ry Ray Masino manao masinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Nafaran'i Paoly mafy i Timoty zanany ara-panahy izay faniraka ny moa rehefa tsy afaka izy dia mandrakariva irahy ny Timoty miloha lalana tahak'izay tany Korinto na tany Efesosy. Ary dia amin'ity taratasy farany ity dia efa niampika-drano Paoly efa hiatrika fitsarana ny Roma no nanafatra ny Timoty. Amin'ity toko timo izy, amin'ity Timoty faharoa timo izy ilay tenin'ilay andininy malaza antsika tsenjely ilay hoe efa nahatanteraka ny hazakazaka ny tahiry ny finoana. Ary dia eto dia afatrafatry ny ray amin'ny zanaka. Afatrafatry ny ray izay efa mieritreritra hoe mifarana ny fotoana. Efa mieritreritra hoe ilana. Efa mieritreritra hoe hitanila ary mametraka ny adidy aman'andraikitra amin'ny zanaka izay andimby. Fatantsika fa zava-dehibe amin'ny olombelona ny fitohizany antsoina hoe taranaka, na ny fitohizany antsoina hoe fiainana amin'ny alalan'ny taranaka. Marina loatra fa tsy nateraka Paoly Timoty mazava ho azy, araka ny efa veriveritsika. Saingy ny zava-dehibe tamin'i Paoly dia ny hoe hitohy ilay filazantsara, hitohy ilay fampianarana, hitohy ilay fiainana kristiana izay efa notoriany mba ho tohizan'ny Timoty indray ny fanazavana, ny fampianarana sy ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia afatrafatra ho isika ity eto am-pelantanantsika ity. Naka vavolombelona mihitsy Paoly mba hamafiorina miteny izay lazaina. Naka vavolombelona izy, ary ny vavolombelona lalainy dia Jesosy. Izy hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy mihitsy no hananarako anao. Ny antso vavolombelona Paoly. Ary raha vavolombelona antsony Paoly zany dia Andriamanitra. Toy ny milaza fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Vavolombelona izay mahita ny zavatra rehetra. Vavolombelona izay hitsara ny zavatra rehetra. Ary vavolombelona izay inony Timoty raha teo koa ny fisiny no natsoiny hoe eo anatrehan'i Kristy, eo anatrehan'Andriamanitra izay hitsara no hananarako anao mafy. Tiany Paoly ho mafiorina tsara zany lay anatra. Tiany Paoly hiletika tsara ao an-tsain'ny Timoty lay anatra. Betsaka mantsingeny mety ho tanora hafarana sy anarina fa manadino. Betsaka ny tanora izay ny zanaka na nateraka ary na nitezaina azy na nikolokoloana azy dia manadino ny anatra indraindray. Ary indrindra moa dia misy tsy vonona iainy raha aman-dreny mihitsy, misy tsy vonona iainy olo-dehibe mihitsy, misy tsy vonona iainy mihitsy na iza vavolombelona. Fa eto dia tiany Paoly mihitsy ny Timoty zanany tanora fanahy tsy hanadino ilay anatra. Ary nantsoiny Andriamanitra sy Jesosy mba hampatsiaro ilay anatra, mba tsy Timoty ihany ny tsy manadino
fa lay vavolombelona koa de Andriamanitra tsy anadino mazava ho azy Andriamanitra tsy anadino mihitsy fa tiany Paoly ho tompona andraikitra koa nomeny Paoly andraikitra koa Andriamanitra mba hampatsiaro any Timoty lay afatra mafonja roa na telo voalohany de izao ataovy izay tokony atao zay tokony atao fa tsy amin'ny fotoana rehetra akory no afahanao manao ny tokony atao ina moa ny tokony atao izay nambaran'ny Paoly any Timoty any dia efa nanoka tena ho amin'ny fitohinana filazantsara tahaka ny kristianina tahaka ny mpino efa nanoka tena ary efa nanao zany voady zany teo anatrehany vavolombelona maro de hoy Paoly manao hoe teny mbola misy ny fotoana dia araraoty na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana aza lay hoe amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana dia io lay matetika resantsika amin'ny teolojia anjaona lay toana hoe amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana dia kairos lay kairos de zao lay hoe fotoana mety remantsy isika dia mangatakandro ny hoe ohatrany tsy mety zany fotoana zany andro andro fotoana mety mandrakarivo de ndraindray la ny andro eo ampiandrasana fotoana mety tahaka ny tenin'ny tolo malagasy manao hoe misy fotoana ny zavatra rehetra ka dia velesiny vy de mafana raha mbola mangatsika izany de tsy velesina fa afanaina aloha ary dia rehefa mafana izy de velesina aikana fa i Paoly de manao tsy zay no izy tsy amin'ny na fotoana ina na fotoana inona ny tenin'Andriamanitra de zao fotoana ny tenin'Andriamanitra dolo ny zavatra rehetra toy ny maika zany Paoly eto Paoly dia efa mifieritreretany hoe efa amarana ny fiainana izy dia maika izy zany ary asehony Paoly fa tena maika ny fitohinana filazantsara am'izao andro antsika zao de hitatsika ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona miova be ny toe-tsain'ny olona sarotra anarina ny olona sarotra tenenina ny olona manamary tena ny olona mihoatra lavitra noho zay tenenin'ny Paoly haingana be ny fiovan'ny toe-tsaina ary ndraindray tsy maharaka ny fiovan'ny toe-tsaina ny fiasantsika mpitoro ny filazantsara sy ny asantsika fiangonana itsika miadana de miadana fa lay faharavan'lay toe-tsaina faharavan'lay fiarahamonina faharavan'lay fotom-pisainan'ny olombelona haingana lavitra zay mahatonga amin'ny Paoly manafatra eto hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana aza andrasana alefaso inona no alefa to izy manao hoe mandrese lahatra ianao mamporsi mananara mafy zany hoe torio ny filazantsara amin'ny rispo aza mifanjana amin'ny hafa fa atao zay tokony atao afako malala raha mijery ny fiainan'ny kristianina ankehitriny raha mijery ny fiainan'ny tsirairay avy isika inona moa ny maika amin'ny olona am'izao andro ankehitriny zao inona ny zava-dehibe amin'ny olona am'izao andro ankehitriny zao ny fitadiavana ny fameloma-tena ny fikaroana zay mety apetipeti ny fiainana anio sy apitso tsy mandahany zany mitsotra masina Jesosy tsy mandahany zany mihitsy Jesosy tsy miteny aza miasa Jesosy tsy miteny aza mijery zay mety apetipeti ny fiainanao fa ho izy aloha katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany zava-dehibe zany ny anaovan'ny mpino lahara-pamena ny fanjakan'Andriamanitra satria ny fiainan'ny mpino misy tompony de Andriamanitra ny antom-pisin'ny mpino misy tompony de Andriamanitra ny fiafarahan'ny mpino misy tompony de Andriamanitra no zany dia tokony ho an'izay tompony zay ny lahara-pahamena ny fanaovantsika lahara-pahamena ny fitohinan'ny filazantsara tsy midika mihitsy hoe maivana tsy miraharany atsika isika fa Andriamanitra miraharah indray izay atsika fa itsika kosa miraharah zay an'Andriamanitra afako hotsika manao hoe am'izao andro ao dia tsapatsika fa tsy lahara-pahamena maro zany hoe fitohinan'ny filazantsara lavy ny asa hoe inona koa ny fotoana am'izany inona andaniana fotoana am'izany sy ny sisa rehetra zay nafataratsika fa marina itony tenin'ny Paoly tony izay miteny manao hoe fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy clé zay lafijahatra faharoa tsy amin'ny fotoana rehetra akory no afahantsika manao zany tenim-bola tsy tapaka ny volotara tsy mbola tapaka ny volotara torotoro tsy mbola maty ny lanjiro manentona hoy ny boky Isaia mpaminany de zao ndeza tsisy miasa mitoro ny filazantsara mampahery olona ndraindray rehefa miresaka atsika de ndraindray tsy fananarana andresantsika fa fanakiviana
indraindray rehefa mananatra tsika de fitsarana nataotsika hoe fananarana, indray rehefa mandresy lahatra tsika de morala nataotsika hoe fandresen-dahatra, fa tsy zany ange ny hoe mananatra de mamerina ny olona amin'ny fitiavana ao amin'Andriamanitra, ny hoe mandresy lahatra de mahatonga ny olona ahafantatra ny tenany, ahafantatra ny tsy mety nataony, mahatonga ny olona iona am' Jesosy amin'ny alalan'ny filazantsara. De ny zavatra faharoa ary de zao ry havako malala, ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona. Hoy Paoly manao hoe any am-parany any de ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ntsony ny fampianarana tena izy, tsy vitan'ny olona ntsony, tsy zakan'ny olona ny miaino ny filazantsara, tsy zakan'ny olona ny miaino an'io, zaran'ny olona aza fampianarana hafa ny renesina ary ndraindray izy de mitady mpampianatra hafa mihitsy mahafinaritra ny sainy tsy zakan'zany hoe teneniny zany, tsy zakan'zany anarany zany, fa na izy manampy-tsofina na izy mivily lalana fotsiny zao, mariky ny hoe efa miova le fiarahamonina. Andraindray ara satry ny olona fohy de fohy mihitsy na ny fampianarana vitan'ny olona ny mipetraka amy sakafo manokony resaka adin-droso sasany, vitan'ny olona miady hevitra politika adiny 4, vitan'ny olona miady hevitra ara-toe-karena adiny 3, fa tsy zakan'ny olona ny miainy fampianarana mandritry ny 24 na 20 minitra. Maridrefy hamantarana hoe miova ny fiarahamonina, tsy ratsy fanahy akory ny olona, tsy fampitsarana ako tsy hoe ratsy fanahy raha tsy mahazaka an'izany, fa maridrefy ilazantsika manao hoe efa miova ny fiarahamonina, efa miova ny zavatra ilain'ny olona, efa miova ny zavatra maika amin'ny olona, ary tsy manam-potoana am'izany ary ny olona indraindray. Dia izany akory tsy hitsarana olona zanatriny vavy, fa entina ampiomanana ny mpino manao hoe efa eo ambaravarana Jesosy. Rehefa amby am'izay fotoana zay ianao ho Jesosy, de zao efa tsy lavitra izy, efa akaiky izy. Ny efa akaikitsika tsy voatery akaikin'Andriamanitra. Ny fotoana raha miteny Andriamanitra hoe efa akaiky de tsy midika hoe afa rehefa avy eo zany, na afaka ray volana zany, fa izy Andriamanitra ihany mahalala. Fa ny zava-dehibe de ny hoe mivonona fa efa am'ilay fotoana tenenin'ny Paoly manao hoe ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Ary mihoatra noho zany de zao hikaroka mpampianatra izy, amorona fotom-pampianarana izy, amorona institution zay hanao zay anampitambony sofiny, hanao zay anampitambony fotom-pisainana izy Paoly, hanamarina ny tsy mety ataony, hanamarina ny filany. Ary zany angentsika ankehitriny hitanao amin'ny fahita lavitra, hitanao amin'ny tambajotra io zay jerentsika inotsika io, karazam-pampianarana isan-karazany, karazam-pampianarana zay mampitodika ny olona amin'ny tenany, mampitodika ny olona amin'ny vola, mampitodika ny olona amin'ny materiel, mampitodika ny olona ny zavatra tsy mahatra, fa tsy mampitodika ny olona amin'ny Jesosy. Ary ny devoly faly foana, ny devoly rehefa tsy mitodika any amin'ny Jesosy ny olona de faly izy. Zay hitodianao any tsy mampanina ny devoly, na voly io, na voninahitra io, na ino, tsy mampanina zany. Rehefa tsy Jesosy fotsiny no hitanao de efa faly izy. Zay fotsiny ny azy. Zay fotsiny zava-dehibe am'ilay ratsy. Am'ilay ratsy de zao ny tanjony tsy ahitanao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny tanjony tsy ahitanao lay hoe famelan-keloka tolotr'Andriamanitra ka ahatonga anao sambatra miaraka amin'Andriamanitra. Ny tanjony devoly dia izao fotsiny tsy ahitanao ny fiainana. Fa rehefa zay ure zay jeren'ny olona any tsy mampanina azy na inona na inona, de asiny be dehibe mihitsy ary mba hahatonga ny olona variana. Miavaka malala, eto ary Timoty, anaran'ny Paoly, tandremo fa efa mby am'izay vanim-potoana zay ianao de feo ambaravarana ny tompo. Ary mifarany izy manao hoe rehefa mby am'izay fotoana zay ianao de zao mahonona tena amy zavatra rehetra ary mareta fahoriana, zany hoe hiaraka amin'io toe-tsain'ny olona zay angidihidy sofiny io, io toe-tsain'ny olona tsy ahazaka ny fampianarana salama sy fampianarana marina io, de zao hiaritra fahoriana ianao, handalo fahoriana, ho voaentsika, ho esoina, omezan'ny olona mihitsy ary satria kristianina, omezan'ny olona anaovan'ny olona eso teny ny kristianina. Ary tsy zany ve moriavako malala ny fiangonana am'izao andro aky, efa manomboka ankezantsika na eto Madagasikara efa esoin'ny olona ny fiangonana, efa be dehibe ny manesy ny fiangonana, be dehibe ny manao eso teny, samy kristianina zao ara manao eso teny,
sampino zao arandradray mivampitsara, sampino zao ara mifanenjika, sampino zao ara mifanaratsy, sarahany zao tontolo zao ny mpino, zarazarainy zao tontolo zao ny mpino, zarazarainy zao tontolo zao ny fiangonana, zarazarainy ny toetra zao tontolo zao ny fiangonana, ary de zany maridrefy afantarana hoy Jesosy fa efa eo ambaravarana. Raha afaka malala afatra ho anao a, de tenin'ny Paoly manao hoe miareta fahoriana, de ataovy ny asan'ny evanjelista, zany hoe torio foana io filazantsara io, torio foana ny fitiavan'Andriamanitra, ambarao mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra, hazavizana mitory ny fitiavan'Andriamanitra, hazavizana mivavaka sy miaritra amin'ny fivavahana, de zao tanterao ny fanomponao. Zany hoe aza ialana ny fanompona, aza ansirana ny fanompona, ataovy le fanompona, ary ataovy amin'ny fifaliana, fa amin'ny fotoan'andro no ijinjanao raha tsy reraka ianao, aza reraka manao ny asan'ny tompo, aza reraka mizara fitiavana, aza trotraka amin'ny fitohinan'ny filazantsara. Alahoery ary avako malala hoy ny soatra masina aminao manao hoe miareta fahoriana, mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, maiza mifetena, de ataovy amin'ny fifaliana ny fanomponao. Ivavaka sika. Tompo misotranao zay any amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao ho anay zany, afatra manafatra, afatra mampahery, afatra manaitra anay tsy hovariana amin'ity tany fandalovana ity. Ianao no vavolombelon'ny fanoloran-tenanay, ianao no niantso anay, de ianao koa ny vavolombelona, koa dia ampahery zay tompo, mba anana faharetana amin'ny fanomponanao. Meo fahazavan-tsaina iandresy lahatra, meo fahendrena mba afaka ananatra, ary omeo finoana mba haritra ao anatin'ny fanenjena sy ny fangiry firiana amin'ny fijoroan'ny vavolombelona. Vavaka zay tompo, ho anisa tokantrano, mpanaraka izao fampianarana fampaherezana ataony fiangonana izao, jereo ireo tokantrano manana olana, jereo ireo tokantrano manana ady am-panahy, jereo ireo tokantrano mandalo fahasahiranana tompo, fantatrao reny, hitanao reny, mamboraka ny fahasahiranany aminao izy reny, de no ivavaka tompo, ary ampahareto amin'ny finoana. Ao reo tokantrano matsiaro fitahina manokana, matsiaro ny fihazonanao, matsiaro ny tanapasoavanao mihazona, de ataovy mahay misaotra, ataovy mahay mifaly, ataovy manao ny asan'ny evanjelistra, ary indrindra ataovy mahatanteraka ny fanomponanao. Mivavaka zay tompo ho an'ny tanindrazanay, ianao mahafantatra, manapetra tompo ny takatry ny sainay, manapetra zay mety ho vitanay, fa ianao Andriamanitra tsy manapetra. Aza velanao anà zay tompo, fa ataovy manaiky fa ianao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tsy hisakanana ianao Andriamanitra rehefa miasa tsisy mahasakana, de meteza tompo hanampy jereo ny tanindrazanay. Aza velanao ho voazarazara, aza velanao hiainao anatin'ny korotana, anatin'ny tsy fahamarinana, fa meteza tompo hiasa mahery. Jereo tompo ny fiangonana zay misy anay tsirairay avy, azono fiangonana masina, velona andry ny fahamarinanao, ary hitory ny filazantsaranao, hanomana ny olona iona aminao Andriamanitra, de mametraka ny fiainana tsirairay avy ampelantaranao zay ry, i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.